Mazao ny demokrasia raha tena hitandro ny filaminana isika ho ny antoko appel. Tsenany izay maika etsy Analakely manoatra noho ny any am-pasana izahay hoy ireo mpivarotra. Fanomezana ny tsy miankina ny fitantanana ny tsena eto Andrenivohitra. Hiteraka olana goavana raha miziriziry ny komina Antananarivo renivohitra. Manatitra ny araba indray tompoko kilasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ny fahita lavitra MBS manasanao ary hanaraka ny vavao hatramin'ny farany. Miakapeo ireo mpivarotra eto Antananarivo renivohitra manoloana ny firoson'ny komina Antananarivo renivohitra anome ny tsy miankina ny fitantanana ny tsena eto Antananarivo renivohitra. Androany ireo mpivarotra ao amin'ny tsena ny Soamanatombo sy ny etsy amin'ny tsena ny Voninkazo etsy Anosy no nanao hetsika ho fanehoana ny tsy hifankasitrahan'izy ireo io fanapa-kevitry ny komina io. Asin'Andriamanala sy Tahiriny Aina. Hiteraka olana goavana eto Antananarivo renivohitra indray ny fiziriziriny komina Antananarivo renivohitra anome ny fitantanana ny tsena rehetra ho tantany tsy miankina raha toka mbola hosa iroso amin'izay fanampahan-keviny izay ny ben'ny tanàna. Raha toka ny alokaloka tao anatin'ny fanaovana ny digitalisation any tsena ny mpitantana ny tanàna dia re izao fa omena ny tsy miankina ny tsena. Izany indrindra no nahatonga ny mpivarotra eto Soamanatombo naneho tsy fahafaliany tamin'ity androany ity. Tsy manaiky izay ny tantanan'ny privena fitantanan'olon-tsotra ny tsena. Tsy mety amin'ny mpivarotra le izy satria lalana makany amin'ny privatisation. Faharoa manaraka an'izay tsy eken'ny mpivarotra koa ny diran'ny cabinet mikaja izay manao ny fanosanana ny tsenany tsena satria ny antony raha izay ny lalana atao dia lalana efa makany amin'ny privatisation izay. Fahatelo manaraka an'izany dia tsy eken'ny mpivarotra koa ny tantanan'ny SMGD ny tsena izay mahatonga mpivarotra manana fiahiahina zany eo anivon'ny tsena satria tsy mety mpivarotra zany ny tantan'olon-tsotra ny tsena. Mampitandrina ny komina Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-miasa aminy ampitsahatra ny raha matahora maro isan-karazany ihany koa moa ireto mpivarotra ireto. Dia tonga teto ny komina tamin'ny herinandro any dia fampitahorana ny nataony hoe angalo polisy dia gadrao mantsy anazy zany dia dory hodorana io tsena io ohatra izy na mariana etona amin'io fa tsy municipal fa fivondrona tsotra miteny an'izay le manao zile reny no miteny an'izay hoe hodorana ny tsena ka reto zany dia marianay marindrany fa tsy ekenay zany zavatra rehetra tsy isan-karazany zany. Tsy ny andrela fa nietsika ihany koa androany ny mpivarotra eo amin'ny tsena ny Voninkazo etsy Anosy. Mitovy ny olana dia ny hanomezana antsy miankina ny fitantanana ny tsena izay tsopahan'ireto mpivarotra ireto ihany koa. Aiza ny iainanay satria privé zany raha hipetraka eto dia tsy maintsy mitady tombony ho anazy. Ka raha ohatra arivo ny fandohanay amin'ny komina rehefa tonga izy ny privé dia mety hiakatra izay tsy mandahany izay tokony hifanarahana fa saingy kosa le privé tsy hijanona amin'izay hoe mba nana mijery fahorian'ny olona dia nandray arivo fandray fandohanay amin'ny komina dia mba lasa izy hoe mety dimanjato tsisy an'izany. Privé tsisy hiditra amin'izany fa ny amin'ny privé tsy maintsy mitombarotra ho azy ny tediavina. Ka mba mangataka izay amin'izay fotoana izay hoe alao ny komina ny fampiraranay sy fampidinika aminay ny vidiny izay tokony hifanarahana fa raha amin'ny privé ka tsisy resaka hifanarahanay aminy fa mipetraka ny teniny avy any hoe raha alina no alohanareo dia na tianay izay na tsy tianay tsy maintsy alohanay dia rehefa tsy voalohanay izay dia miala zay. Raha tsahivana io resaka SMGD io dia anisan'ny raha ratsy mazava ny antom-pisiny ary anisan'ny nampiororona any Clémence Rarinirina sy Lili Rafaralahy tena nivo ny fitsarana noho ny fitakiana ny mangarahara momba ny orinasa SMGD io. Ankehitriny dia efa ny olon-tsotra mihitsy no mitsipaka an'io orinasa SMGD io sy ny orinasa tsy miankina iandrakitra ny tsena fa tsy mpanolotsaina ny tanàna intsony. Fa misy daolana goavana ihany koa ireo mpivarotra etsy amin'ny tsenan'izay maika Analakely amin'izao fotoana izao. Mitaraina izy ireo noho ny tsy fampiandrivotra iainana ao anatin'ity toeram-pisakafoana ity izay miteraka tsy fahasalamana sy takaitra ary efa nampitondra fahoriana ho an'ny sasany tamin'ireo mpivarotra mihitsy. Sary sy Rindrantsary ny Andry Rakotomalala.
Olona tsy latsaky ny 20 no efa torana sepotra tato amin'ity tsenany izay maika Analakely ity, nanomboka tamin'ny fotoanany sokafany sy tamin'ny volana Desambra no makaty. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao no iainan'ireo mpivarotra sy ireo olona tonga misakafo ato. Maizina ary mihiboka tanteraka ny toerana ary miompampana mila tsy ho zakaka ny hafanana, vao tafiditra kely fotsiny atao anatin'ity toerana lazaina fa nasipana vozana ity. Androany dia nivoaka tamin'ny fahanginana ireo mpivarotra satria efa miatra manaina ny zava-misy ary efa nisy ny antsoina tao tamin'ny tompona andraikitra, saingy tsy nahitambokana izany io ireto mpivarotra ireto. Hatramin'ny dirana tato zany zao nomboka tamin'ny volana Desambra ziska zao amin'ny volana Jona zao dia olona teo mpivarotra teo amin'ny 20 teo zay mivarotra torana miampy an'ilay androany zanaky misy ray mpianakaviana ato tsomboka ny zanany torana tamin'ny maraina teo. Dia tena matsiaro tena mijaly zay ary rehefa nandefa fitarainana zay fa tsisy valiny tsisy miraharaha mihitsy ateo jerena verana izy tsara tarehy vita tsara tarehy ny trano fa izay miaina atao anatiny tena mijaly amin'ny fijaliana. Ary nisy dokotera ny sakafo misy teo tamin'ny volana Janvier voanomboka ny sokatra zay dia niteny izy hoe meko am-bolana nareo fa tonga dia marary daoly nareo mpivarotra eo noho izany entona saribao zany fa tsy ampirivo ity toerana ity fa tsy mety. Raha hatramin'izay le hoe nisy an'izay le torana 20 zay ataoko hoe 20 ny ray aman-dreny be maty satria efa misy ray mpianakaviana fa tena zokizoky olona mihitsy fa noho izao entona izao dia nitarika tsy fahasalamana dia maty tamin'ny afaka tapa-bolana teo kama zay no nafatezany. Dalo zany ohatrany natsara ohatrany hoe victime satria zanako mihitsy le torana. Zaza tsy maninona dia torana ho azy nohony tsy fampiana rivotra ato. Kantso avy ho an'ny tompona andraikitra jereo rangaha le zavatra misy ato. Aza finaritra fotsiny hoe io le toerana fa aminahy tsy manara-penitra zavatra misy ato, sako ny teny zany. Dia tsy mety mihitsy zany fa mba mila solution zany ny ato hoe asiana irasio le izy fa rehefa tsy asiana irasio kosa zany dia tsy haiko tsony ohatrany hoe tsy tseny ity fa ohatrany hoe fasana zany ny fahalalako an'ity tseny ity sady maizina mafana tsy haiko tsony tena mahafaty ny hafanana za zao dia tena efa anisany hoe marary an-do. Ankoatra ny resaka fahasalamana izay tandinin-doza tanteraka dia misy fiantraikany goavana amin'ny tsenan'ireo mpivarotra ihany koa ny zava-misy. Tsy mandeha ny tsena satria vao miditra ato ireo mpividy dia miverina noho izay hafanana miompampana izay. Izay tena teren'ny zavatra fotsiny zany zao hoe noana dia miditra fa ho an'ny kilian tena hoe efa zatra tsy dia hita miverina intsony. Miena ny kilian, miena ny mpivarotra zao tena hoe mibangabangy ireny zany zao efa tsy mety amin'ilay olona intsony ilay toe-pahasalamany ny tsena tsy mandeha vola miditra izay kely ananana indray ary no mivoaka mitrosa miditra. Angatahana ho haingana mihitsy ny verenanay amin'ny plasinay satria za zao amin'iny devant iny tsenako dia nefa ny tsena efa amapolo taona ny an-dadabeko nefa dia niala ka maniry mafy izay ny verenanay amin'ny tsenanay tsirairay aby dia ho vakiny rindrina io dia mazava le rindrina dia mazava ny tsena ary isy rivotra andeha sy izotra ny tena izy ny tsena. 7 alina ariary isam-bolana ny ofantsena lain'ny kominina amin'ireto mpivarotra ireto raha ny fanazavana. Tsy mifanaraka amin'ny vola alohanay any amin'ny kominina io anefa ny kalitao ny fotodrafitrasa iasanay ho hiatrany ireto mpivarotra ireto ary fantiantoka aza indraindray no mibahan-toerana. Antsoava araka izany no ataon'izy ireo ny amin'ny tokony mba hijereva ny tompona andraikitra ity olana sedrain'izy ireo ity. Ivadika eo amin'ny pejy toe-karena isika mitony fanondranana ntsokosoko ny harem-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Mahagaga fa ireo volamena amin'ny kilao tsy teto amintsika raha tsy efa tonga ny ivelany. Raha lanja kely kosa dia misy hatrany ireo tratra nanao fanadihadiana mikasika izay indrindra. Rahavarazafa mahina sy toky Ramarla. Tsy misy fitantanana mandeha amin'ny laona eto amin'ny firenena. Minimana kipo maso ny fanjakana amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna marobe. Nangina ihany koa tsy andany fanadihadiana makasika ireo volamena 10 kilao mahery atratra tatsy Afrika Atsimo sy Komoro. Mialoka ambany lalàna ve saroa amin'ny fanjakana ireo tompon'antoka tamin'izany. Nisy tokoa ireo nahitra-ponja makasika ilay raharaha volamena sy 10 kilao mahery tany Afrika Atsimo saingy tsy ireo tena ato tonoketrika ny fandranana tsokosoko. Ny raharaha Komoro indray minisitra ireny no niala tamin'ny toerany ahafahina ho nitsabaka firan'olona ambony. Azo lazaina ihany koa anefa fa mialokaloka akaiky ny mpitondra fanjakana ireo ka tsy azo atao na inona na inona. Mitomy izay tsy izy anefa ny fitrandrahana tsy ara-dalàna izay vao maika manome vahana ireo mpanondrana ny harem-pirenena. Tsy mila taratasy mazava ary azo entina avy hatrany tsy mandalo fahatsiranana na ihany koa anaovana tsolitra. Ny fahazondalana trandraka nefa tsy mivoaka ary efa saika lany daty ny andreo manana izany. Andimandry tsara manainim-ponina fa irongatra be izay tsy iziny tsy fandriampahalemana noho ny fivakisan'ny toerana fitrandrahana volamena. Araka ny antotanisa voaray, farafahakely dia olona 50 isan'andro ny tonga mitady volamena.
tsy mbola nisy kosa solon-tenam-panjakana tonga andamina ny tany atoerana. Matety sy ary mitarika amin'ny fandranana tsokotsoko ny fisiana toeram-pitrandrana tsy ara-dalàna toy itony. Mora foana ho an'ireo mpividy ny midiny eny an-toerana ary mampiasa fahefana na koa manao kolikoly amoahana ireo harem-pirenena. Raha tsy izany, tsy sary ny fahatseranana eto amintsika ny bolongam-bolamena amina kilao maromaro. Amina grama kely anefa hita soma tsara atao ny volamena 570 grama izay saika nentina mpandeha telo ho an'ny Etiopia, teratany sinoa ny roa ary karana ny iray tamin'ireo. Any Mahajangany kosa indray olona marobe no mitaraina ho voasoloky amina fitediavana asa any an-toerana amin'izao fotoana izao. Orinasa iray no nilaza fa hampiditra piasa saingy nivadika ho fisolokiana avolenta izany taty aoriana. Betsaka anefa ireo voakasika no very vola fanadihadiana. Fisolokiana avolenta no misy eto Mahajanga amin'ny fampidirana olona miasa amina orinasa iray izay manao mangrove. Olona mahery ny 500 eo no vosoloky amin'ny lavola 4 ariary ka hatramin'ny 2 hetsy ariary. Araka mifantatra dia mitsikomakomba filohan'ny fokotany sy ny filoha lefitra amin'ny fokotany iray eto Mahajanga no manao an'ity fisolokiana ity. Miakatra hatrany amin'ny mpitandro filaminana ny irara. Zay malahelo mangataka amin'ireo mpitondra fanjakana zay soloko vahoaka tady asa tamin'ny Eden hoe manoatra anarana manome 2 hetsy 7 alina dia tafiditra miasa nefa ny hatramin'izao zay lasandreo volanay zay tsy voaray ka noho izany dia nitory zay tamin'ny gendarme nandeha fitorinay dia hoe amin'ny herin'ny lakamisy mangataka zay mbaboaka le olona azo vola andro lakamisy io mba hitady le olona ifanaraka nandrasana ny andro sitrapony zay ka nifeno herinandro tamin'ny lakamisy teo tamin'ny bureau fokotany teo rendez-vous-nay no tonga mamany Asina nandeha fanaraka tamin'ny président fokotany Mabibikely sy ny adjoint sy madame Yasmine izay voatana tao amin'ny gendarme ka teo mifanaraka hoe reny ndro nanoloranay vola ka nifanaraka zay dia hoe misy vola 15 millions ty ho zarana aminareo andro lakamisy iny nefa ny andro zay mandraky izao mbola tsy azo le vola tamin'ny lakamisy teo iny dia nandeha tamin'ny CB izahay nandeha nanontany tao hoe momba n'le vola dia zay tsy mahafantatra an'izany CB tsy tao fa gendarme responsable garde tao ny teny hoe zay tsy au-courant an'izany fa manantona amin'le olona nanteny aminareo. Tsy vao zao no nahitana fisolokiana maro eto Mahajanga fa pitsaka rehefa nandalo teto zay ary ity orinasa iray izay mamboly mangrove ety hatrany no isehoany zany sedry ny fisolokiana avolenta izany. Manao antsoavo mba jereo fanakaiky an'ity raharaha ity izy ireo. Zay hitanao 3 personnes zay zaho sy fianakavianako misoratra amin'io lasa vola ao daholo iantsoavako za tsy nakena ka zao miteny ny 200 000 volany zarana etany namendreo mitondra karatra misoratra anaraka manantena tokony fanampinareo mpitondra panjakana izahay ampio izahay fa tena resy sahirana amin'ny vola fiainana fa sarotra io iakarana olona manana 2 hetsy sasany 400 mila averina efa izahay anatin'ny tokantrano tsisy malahelo izahay ka ampinaria tompoko manantena fanampinaria mpitondra panjakana. Lafim-bavao hafa kosa indray anankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona iadina amin'ny erisetra mianjady amin'izy ireo. Nisy ny fiaraha-midinika nataon'ny fikambanana piasa misotro ronono ny jirama teny Amboda ho fanamariana izany nitondraan'izy ireo tolo-kevitra sy tolo-dalàna ho atolotra ny mpanao lalàna mikasika indrindra ny zo tokony ho sitrahiny zokiolona. Andomiaratiana sy Mathieu Prince. Mihoatry ny apolo taona natao hoe zokiolona. Tombanana iakatra 730 ny isan'ireo olona mananjany salataonjany atao anatin'ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2022 maneran-tany raha ny tombana nataon'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Izany hoe iakatra 700 tapitrisa sy 1 miliary zany raha toa ka mbola eo amin'ny 1 miliary amin'izao fotoana izao. Manana anjara toerana lehibe ny zokiolona na izany eo amin'ny firenena na ny fiarahamonina na ny fianakaviana. Tsy mipetraka amin'ny toerana sahazaza nefa izy ireo manoloana ny fanitsakitsahana ny zony sy ny erisetra mianjady aminy. Misy ny fitanilana amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fikambana ny piasa misotro ronono eo anivony orinasa jirama. Izy dia hoe maninona no atao an'izany fitantanana ny zokiolona ohatrany hoe andrasana ny hafatesany mba abebe vola ny knaps satria raha ohatra raisiko fotsiny ohatra hoe raha 80 taona ianao zao
tsy maharaka ny azakazaka ny fiainana ianao, maty ianao eo amin'ny 12 taonanao na 13 taonanao dia misy gain zany any ambony any mipetraka fotsiny any amin'ny knapsa fa tsy récompense any amin'ilay vadin'ilay mpiasa. Zany zavatra zany zany fitantanana mitongilana amin'ny filazanay azy. Tongilana efa manambola ny knapsa manao fotodrafitrasa complexe ohatra eny votovorona, dispensaire ohatra ny hitantsika eo Peflo. Fa ny zavatra misy iainy antsika dia zao ny zokiolona tsy afaka misitraka an'ireny nefa volany no anaovana azy. Dia zany koa mbola herisetra koa zany manambola io knapsa io matoa nisy vola azo na hodikodina ny zarazaraina tetsy sy teroa dia hoy izy zay asony roty ny pension zao dia zao ka ny angatahanay dia 30%. Nisy ny tolo-dalàna narosin'izy ireo ho atolotra ny mpanao lalàna mahakasika ny fanomezan-danja sy ametrana ny asin'ny zokiolona izay zo tokony hositrahiny. Eo ohatra ny fampiakarana ny vola fisotrondro noho ny zokiolona, ny fanomezana karatra maitso ahafahany misitraka ny tombotsony, ny vola atokana ho azy ireo anaovana fotodrafitrasa sy ny sisa. Aloha miainga any amin'ny fokotany ny fanomezana n'ilay carte verte dia amarinina ho niveau ny commune ary asiana rafitra miazy zokiolona dia ny ministère amin'ny population. Ka ny ministère amin'ny population zany tsy mijanona intsony amin'ilay hoe ministère de la population, promotion de la femme, protection des enfants, fa ampiana koa hoe protection des personnes âgées. Misy ny fanarahana koa tao anatin'io le fonds de solidarité nationale. Ny fonds de solidarité nationale zany dia bolongambola anankiray atoka amin'ny fanjakana hikarakarana ny zokiolona. Dia nisosokevitray dia hoe io bolongambola io dia tsy anaovana fotodrafitrasa fa ho zaraina manta amin'ny zokiolona amin'ny alalan'ny carte verte ka omena indroa isa-taona. Anankiray koa ny fanarahana dia ny amin'ny hoe fonds de solidarité régionale. Io kosa indray dia anaovantsika fotodrafitrasa izy io. Io fotodrafitrasa io dia amin'ny alalan'ireny hoe vola omen'ny fanjakana na zay zavatra azon'ny commune na district na inona atao zany mba hitsinjovana ny zokiolona. Dia manangana centre na foyer anankiray anaovana fandraisana ny zokiolona ahafahany mifanakalo hevitra, ahafahany miresaka mba ahafahany motive satria izy no endriky ny fiarahamonina ny fotony. Nankalaza n'androany 12 jona ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny zokiolona. Tamin'ny alalan'ny fiara-midinika sy famelabelaran-kevitra no nanamaria ny fikambanany mpiasa misotro ronono Ndrirama teny Ambohidana namariana ity fotoana ity. Etsika izay ny fantoka betsaka amin'ny fiarovana ny zo ny zokiolona. Vaovao ny fanatanjahantena atotosa omaly ny akitsapaka ao amin'ny lalao akoza fa koptaona 2024 izay atao any Durban Afrika Atsimo ny 5 hatramin'ny 17 Jolay ho avy izao eo amin'ny taranja baolina kitra. Araka ny fantatra dia tsy mandray anjara amin'ny lalao fifantsanana intsony ny ekipa pirenena malagasy fa avy hatrany dia hiakatra amin'ny dingana ampaefadalana no nilarana tsara misy ny ekipa malagasy eto Afrika ao anatin'ny vondrona A miaraka amin'ny Zambie, Afrika Atsimo ary Senegal mofo no misy any Madagasikara. Eo amin'ny pejiny maresaka iraisam-pirenena mivoatra trano ny toedrara ao Ukraine amin'izao fotoana izao. Nilaza ny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa tokony fampiraharaha amin'ny Rosia Ukraine manoloana ny zava-misy izay efa miatraika amin'ny firenen-kafa ankehitriny. Betsaka ihany koa anefa ny tranga mampiayay hatramin'ny atombohan'ny ady teo amin'ny rotota. Ravirazafy Maina sy Toky Ramalina. Mitra amin'ny andro faharoa ambin'ny folo amin'ny zato ny siny ady Ukraine sy Rosia androany. Manome lalana Eurocivil Tavelao Azote sy Severodonetsk izay ravan'ny ady Rosia izay nametraka faritra rovana ho an'ireo sivily ireo hatramin'ny 10 orariva any an-toerana androany. Tsy namaly anefa i Kiev ary tsy nentina nangana saina fotsy ka nilaza fa mila miaritra hatramin'ny farin'ireo miaramila Ukrainiana. Nandritra ny fitsidihana nataon'ny filoha Frantsay tany Romania kosa nitsidika ireo miaramila Frantsay ao amin'ny OTAN tenany. Nandritra ny fandraisam-pitenena no nilaza Emmanuel Macron fa tokony fampiresaka hitady marimaritra iraisana ny filoha Zelensky sy Vladimir Poutine. Etsy andaniny mandeha ihany koa ny fanadihadiana ataon'ny firenena mikambana mahakasika ny fandefasana zaza Ukrainiana any Rosia izay atsangany ireto farany. Araka ny fantatra dia nalaina kely ireo zaza voakasika izany. Tsy mbola voamarina kosa anefa izany ho ny filan-kevitra ambony miaro ny zon'olombelona atony hamaritra ny isan'ireo zaza Ukrainiana efa any Rosia hoy Michel Bachelet.
Manomboka mifo amin'ny toromasony manoloana ny toedra raha misy eto anivon'ny firenena amin'izao fotoana izao ny antoko politika sasany eto amin'ny firenena. Androany dia noraisin'ny filan-kevitra miaro ny demokrasia sy ny tanitandalana na ny ACD2ED atetsy amin'ny foibeny ny filohan'ny antoko politika appel Andriamatoa Elize Ratsiraka. Nandritra izany no nitondran'ity farany ny fomba fijeriny mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa indrindra ny resaka demokrasia sary sy rindran-tsariny Andry Rakotomalala. Fahalalahana, fampanjakana ny rariny, fifanajana, firaisan-kina, fandeferana ary fitoniana. Ireo teboka enina lehibe ireo no tokony hampanjakaina eto amin'ny firenena. Hoy ny filohan'ny antoko politika appel androany raha nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny resaka demokrasia eto Madagasikara. Saika tsy voaja avokoa anefa ireo teboka ireo ononambarany raha ny zava-misy eto amin'ny firenena no jerena. Notsipihany manokana tamin'izany ny resaka fahalalana maneho hevitra, ny fahalalana mivezivezy, fa ihany koa ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny izay miteraka resabe teto amin'ny firenena tatoato. Ny liberté, solidarité, ny équité, ny respect, izany rehetrarehetra zany misy fezany sa mbo tsy misy. Raha resaka antsika resaka justice, be da be ny mpiray-tanindrazana manakiana ny justice, indrindrandrindra fa hoe la justice n'est pas juste. Bio zao vao vetivety teo menimeny ny rivo Rakotovao to misy zavatra mitongilana. Tsy rivo Rakotovao rery any no miteny an'izany, fa be da be olona miteny an'izany. Misy marina ve le liberté amintsika eto? Ao anaty constitution misy hoe liberté d'expression. Misy ny la constitution garantit la circulation des biens et des personnes. Afaka circuler librement itsika. Tena misy ve zany liberté de presse zany satria raha maka fotsiny za zao ny MBS tsy afaka mimetra amin'ny parabole any amin'ny canal satellite sy ny Star Times. Fa maninona zany? Antoko ny fametrahana ny tanitandalana eto amin'ny firenena ny fametrahana ny demokrasia tena izy hoy hatrany ity mpanao politika ity. Aina mafy mantsy izy ny mety isian'ny korotana sy ny fipoahana raha sosialy goavana tsoatsy zay tsy zaka ny vahoaka malagasy intsony raha toka tsy mipetraka araka ny tokony izy ireo teboka enina lehibe voalaza tetsy ambony ireo zay fototry ny demokrasia tena izy fa indrindra amin'izao fotoana vitsy tsy hatongavana amin'ny fifitenana izao. Manahy mafy mihitsy za satria fa me mafana ny resaka politika, manahy mafy mihitsy za mety korontana antsika indrindra fa ho avy ny fifidianana ny élection. Efa mangotraka tsy mangotraka ry manao redynamisation ato kofokofoka daholo ny staff politika rehetrarehetra, ka io no base ny fandriam-pahalemana, la paix sociale. Fa raha io ny voahitsakitsaka de argument ny olona miteny fa misy zavatra tsy mety, zahay tsy maneky, de ikorontana antsika ny tsy ilamina ny élection, de io valeur fondamentale ny démocratie io zany tokony tandrontsika io. Kefa malaza ihany les concertations ka maninona ry tsy ny fahitan'ny malagasy anazy mihitsy no antanintsika de ahoana ny tokony hitondrantsika anazy. Maninona tsika raha manao concertation nationale momba ny demokrasia. Noraisin'ny filohan'ny ACD2ED atetsy amin'ny foibe ny Tetsasoanerana moa androany ity filohan'ny antoko appel ity. Mazava ho azy fa niompana indrindra tamin'ny resaka fampanajana ny demokrasia no ny fanakaloza-kevitra nandritra izany. Fa miteraka devitra sy resabe amin'izao fotoana izao ny mikasika ny fankantoavan'ireo député ny immunité ny ben'ny tanàna mampametra-panontaniana ao anatin'izany ny mikasika ireo olom-boafidy eto amin'ny firenena manana rara maloto aka mialokaloka ao anatin'ity immunité ity kanefa izao ampina ny ben'ny tanàna izao indray. Andomiaratiana sy Mathieu Prince no nanao ny fanadihadiana. Tsy landatsabato amin'ny lalàna mikasika ny immunité ny ben'ny tanàna ireo solombavambahoaka eo anivon'ny fanoherana. Mila fandinina lalina ny makasika izany ho izy ireo. Misendrika fa nitsakitsahana lalam-pandrenana izany satria ny solombavambahoaka irery ihany no voatondro fa manana immunité na tsy maty manota, tsy azo toriana tsy samborina mandritra ny fotoam-pivirina. Mbola tsy maintsy mila ny fankatoavan'ny birao maharitra aza ny fanenjehana ny solombavambahoaka iray raha misy raharaha voasaringotra azy. Toa lasa tereko masaka fotsiny ny fandaniana ity lalàna ity. Izahay ety anivon'ny fanoherana dia tsy
tsy nandatsabaty tao anatin'izay ka ilana fandinihana tsara izy io satria raha ny lalam-pandroenana no resahana dia nisy olombavam-bahoaka no voalaza ao fa mahazo sy misitraka an'izay immunité parlementaire zay fantatsika tsara ny antony fa nisy olombavam-bahoaka no mitondra ny feon'ny vahoaka amina sehatra hoe demokrasia eto Madagasikara ka izay fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka izay dia tsy tokony hanamelohana azy ary izay no antony nanomezany lalam-panorenana fahefana amin'ny solombavam-bahoaka mba hisitraka an'izany hoe immunité parlementaire izany. Ny zavatra hita mantsy amin'izao fotoana izao dia ny hoe ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanantanteraka izany dia hahazo an'izay zoza ihany koa dia anjarantsika rehetra no mandinika satria lasa mety ho fialokalofa ny mpanantanteraka sanatrian'izany ny fahazahoana an'izay immunité ho andry zareo olom-boafidy izay. No mafitsy ny ben'ny tanàna ompita tafika sy ahitosy fa tsy tokony alokalofana amin'ny fomba fanao ratsy ity lalàna ity. Tompona andraikitra amin'ny tenany ny olom-boafidy ka mpanjaka ny fahamarinana amin'ny fisitrana izany zo izany. Rehefa efa mangataka immunité tsy dia voatery hoe ialokalofanao anatin'ny ratsy fa le fanehoan-kevitra politika manko ny tena atao amin'izy io ndraindray tsy mitovy ny hevitra anankiray tsy ny olona akory miady fa le hevitra no miady dia ndraindray misy tsy mahazaka dia misy manao abus de pouvoir na abus de fonction. Tsy midika izany hoe anaonao foana ny olom-boafidy na anaonao foana koa ny olom-batefy dia mba ahafahana maneho hevitra fa tena zava-dehibe ny fahaizantsika rehetra hoe manao ny marina miezaka manao marina zay tsisy olona tsy diso zany anke. Niteraka resabe sy ady hevitra teto amin'ny firenena ny mahakasika ny fisiany ity lalàna ity ary miteraka aiay ho an'ny rehetra izany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Firifiry ireo solombavam-bahoaka manana raharaha maloto saingy mialokaloka ao ambadika ity lalàna ity. Tsy izy ireo ihany fa maro ihany koa ireo ben'ny tanàna voasaringotra amin'ny raharaha maloto maro ka ho avela mora foana amin'izao ve? Any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC ny sain'ny mpanara-baovao ka andrasana ny fanapahan-kevitra izy ireo mahakasika ity lalàna ity. Mila mitodi-do any amin'ny fanaran-dalàna isika eto Madagasikara raha tiana ny isian'ny filaminana ara-politika sy ny fandrosoana ho ny miara-manonja Androany Zavatra Rasolondraibe sy Manorandriamalala no amitana amintsika ireo tiboka nisongadina tamin'ity Androany ity. Antony mahatonga ny firenena latsaka katerena toy izao tsy fanajan'ireo mpitondra ny lalàna velona mifeny tany sy ny firenena. Hoy ny vahiny iray raha nanamafy ny fanambarana nataon'ny syndicat ny administrateur civil omaly nikasika ny tokony hamerenana ny firenena eo ambany lalàna. Antom-pijoroan'ny atoky iray ny maneho hevitra sy mizara ny heviny amin'ny alalan'ny famorim-bahoaka mba ho tombontsoa ambonin'ny firenena. Anao izy hoe dia anaraka ny lalàna fotsiny izay manomboka izao dia mahakasika manokana ny antoko politika na ny olana dia zao hoe na mifahamaritana ny antoko politika ary fantatr' ireo olona ireo ve zany ny antoko politika nge ny asany dia zao manabe ny vahoaka milaza vaovoan'ny vahoaka sy ny hevitra heveriny tokony hitondrana ny firenena raha vao ny antoko politika tsy manambara ny heviny amin'izay zavatra mitranga tsy amenao fahafahana amin'ny teny izay zay mihitsy le olana ary mahatonga ny firenena ohatra zao. Miteraka resabe ihany koa ny fanomezana immunité ho an'ireo ben'ny tanàna ankehitriny. Hevitra izay nolonaniana teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny alatsinainy lasa teo. Maro no mety ho antony io ny mpandraharaha fa antony voalohany misarika ny sain'ny maro ny fiarovana ny ben'ny tanàna an'Antananarivo amin'ireo afiera maloto mahavoasaringotra azy. Torikosa ary Madame Clémence voky ty zavatra ty misy resaka ianao moa miteny hoe tsy dia immunité loatra io satria rehefa mangalatra le mera tsy dia izay loatra ka tsy dia azo tsony zany le hoe inona le tena tiany io lalàna io ho atao fa ny fahafantaran'ny olona azy aloha dia zao ny olona vao nyresaka tamiko maraina io mihitsy mantsy dia zao ohatra ny tiandry zareo avotana indray ty imeranaina dia mamoaka nyty resaka ty izy hoe zay ny lecturan'ny olona aloha tonga dia zay ka dia zay ny tena tiana ho resahana fa ny zavatra rehefa manao ny tsy marina ianao ho kabarina ny atapitrano zany ozy ny soratra masina raha kobonina ao anatin'ny aizina dia ho ambara amin'ny olona rehetra ka zay le zavatra nataon'ny merana Antananarivo raha vao misy ny tsy marina ho kabarina ny atapitrano dia ho hita eo ary
fa miolakolaka hatrany ny tompon'andraikitra manoloana ny fahatarany aleferana ny teti-bola-panjakana Asipanitsina izay tsy mbola tonga eny anivon'ny antenimera-pirenena hatramin'izao. Efa mandeha nefa ny feo fa ny 20 ny volana Jona izao no tonga izy ity ka lasa atao enjikenjika indray fandiniana izany. Zany rehetrarehetra zany a taratry ny fikorontanana misy satria ohatra ratsy ao namen'ny mpitondra. So de mba fanahinina ary ty zavatra satria be dia be mantsy ny zavatra tokony hojerenao a. Manao reny le fanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena mifampisolota karama 10 isanjato, 320 isanjato, 520 isanjato mahakasiky ny resaka hetra io. Misy lalàna mifanohatra maro be satria tsy voadinika fa amin'ny ora farany a. Ry manam-pahaizana de mampiditra hoe andao ataontsika an'izao ty mahakasika an'ireny zone franche reny sy ny entreprise franche reny tiana ho hita ao anatiny daholo zany rehetrarehetra zany. Fahankavitsina sisa ny ray aman-dren'ny mpianatra mahazaka ny vidin'ny fitaovam-pianarana amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra nanaovana fanadihadiana izao dia ireo fitaovam-pianarana iray manontolo mihitsy no efa tsy zaka intsony. Tsy maintsy rosona nefa ny fianarana indrindra ho an'ireo hanala fanadinana CPE tsy nanadino ireo tena sahirana ara-pivelomana kosa. Nisy olomam-bahoaka Emilia Rambosalama ka nanolotra fanampiana Asinandriamalala sy Atahiriny aina. Tsy zaka intsony ny fitangan'ny vidin'ireo kojakoja-pianarana ao ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Ho an'ireo ray aman-dreny manan-janaka hanala fanadinana CPE izao dia velotaraina noho izay alafy ny kojakoja ilaina ho an'ny fanalana fanadinana izay. Ny kaye ny rehefa resaka hoe fitaovam-pianarana zany dia tsisy mora intsony fa tena lafo daholo. Presque hatramina goma raha efa ela tsy takatry ny ray aman-dreny amin'izao fa tena tsy afena. Manahirana amin'izao fanalana CP zao dia eo ny fiatrehana an'ilay izy tebitebiny ankizy indrindrandrindra amin'ilay fakana kerina sisa ny eo amin'ny fitaovam-pianarana ihany koa dia ilay fitaovana hoentina amin'ny fanalana fanadinana zany. Ilay fitaovana moa zany izy rehetra mihitsy ny efa tena lafo fa tsy dia hoe azo hoe misy dia tahina tsy fa dia tena ilay fitaovam-pianarana ray manontolo mihitsy zany no efa lafo satria eo ihany koa zany nefa ny saram-pianarana efa tsy maintsy aloha ho an'ny mpanoto saram-pianarana dia eo ihany koa nefa ny vetivety eo kely eo dia fa anomana ihany ray koa ny fidirana nefa avy eo dia zany rehetrarehetra zany le tsy araka ilay ray aman-dreny intsony ilay izy fa dia izay ny tena zavatra manahirana ny ray aman-dreny ny mpianatra mihitsy amin'izao fotoana izao Tsy nitaza-potsiny izany fahoriam-bahoaka izany moa ny solombavambahoaka Emilia Rambosalama ka nanolotra fanampiana antsoina hoe kita CEPE ka ankizy 700 no nisitraka izany. Entina hanamaivanana ny olan'ny ray aman-dreny ety amin'ny boribory tamin'ny fahaefatra izay manana zanaka hanala ny CEPE ary eo anatrehan'ny alafon'ny fiainana sy ny fandrana lalina eto amin'ny fanjakana dia nandray andraikitra ny solombavambahoaka ny Madagasikara zany ho fanampiana hanamaivanana ny olana amin'ireo fanampiana an'ireo ray aman-dreny ireo zany. Ilay izy dia ka hoe le tena fianakaviana farany sahirany indrindra no nalaina 20 isaka amin'ny fokotany ary tsy nijerena loko politika. Ary ny président ny tompon'andraikitra ny antoko any amin'ny fokotany any no miandraikitra izany. Raha malala fa ny zava-dehibe ho an'ny ankizy indrindra ho antsika malagasy any fananana zany diplôma ara-panjakana voalohany indrindra zany ary mitondra ny ankizy misokatra any amin'ny fianarana mba tonga manaraka ka mba entina amporosiana ny ankizy hanony fianarana mba entina amporosiana ny ray aman-dreny ampiana-janaka zay tena atao hoe zoan'ny ankizy mihitsy zany hanana fahaizana zany dia zao no aton'izao etsika izao. Le fanomezana dia tsotra be zany hoe raha fitaovana enina ny tokony vidin'ny ray aman-dreny dia ny 5 zany nomeny ny solombavambahoaka fa ny ray mba hojereny ny ray aman-dreny amin'izay ny ray aman-dreny mba afaka mitenin'ny zanany hoe reo ny fitaovana avy aty aminay fa dia ataovy tsara amin'ny fanadinana. Kaye, trousse, goma, penina, fitsipika ary vatomamy no nozaraina androany ary tsy nanavana loko politika fa samy nazo ny anjarany avokoa na dia solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antoko Timaza
no nanolotra izany. Fa mpianatra avy amin'ny sekolim-panjakana EPP atao amin'ny distrika Anatsimbandrano ihany koa no nisitraka fampitaovana sy kit scolaire avy amin'ny solombavambahoaka Alain Tsimbazafy androany ahafahan'izy ireo fa miatrika ny fanadinam-panjakana CPE ny talata ho avy izao. Tsy izany eo fa itony fizarana mialohan'ny fanadinana ho ny fanazavana. Mpianatra anjatony avy amin'ny sekolim-panjakana EPP tao amin'ny distrika Anatsimbandrano anala fanadinana CPE ny talata ho avy izao no nisitraka fanampiana avy amin'ny solombavambahoaka Alain Tsimbazafy androany. Dorosy na kitapo kely ahitana penina, pensily hazo, famafana, fandokoana, fitsipika ary arovava no zaraina ho an'ireo mpianatra. Feno ny fitaovana ka afaka hiatrika ny fanadinana toy ny rehetra ireo ankizy ireo. Etsikana atao izao ahafana manala fahasahiranana ireo ray aman-dreny ary ny vola madiodio ny solombavambahoaka miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy no nahafana nanatanteraka izany. Misy ireo ankizy anala fanadinam-panjakana CPE no manana olana amin'ny lafin'ny fitaovana. Nefa dia fantatsika tsara fa ny tsy fahampiana fitaovana amin'ny fiatreham-panadinam-panjakana dia mety hiteraka vokatra ratsy amin'izany fiatrehan'izy ireo ny fanadinana izany. Ao ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny ary ao ihany koa anefa ny atao hoe fahabangana tanteraka mihitsy ara-pitaovana eo amin'izy ireo miainga avy any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Dia izay no nanosika ny tenako nanolotra zany ampitiavana amin'izao fotoana izao torosy izay ahitana fitaovana ahafahana miatrika izany fanadinam-panjakana izany. Ireo ankizy misitraka an'ity fanampiana ity moa zany dia ho an'ny ankizy izay mianatra amin'ny EPP ary atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Manomboka moa zany androany ny fizarana dia mbola hitety zay mandra-pahatongavan'ny andro ny fanadinana mialohan'ny fanadinana zany mba hisitraka an'izany avokoa ireo ankizitsika izay hiatrika fanadinam-panjakana CPE ho avy izao. Endrika falifaly no hita soritra teny amin'ny tavin'ireo ankizy madinika izay hiatrika ny fanadinana voalohany indrindra manoloan'izao fietsika izao. Na izany na tsy izany, miantso ny malala-tanana afaka ny anampy ny sekoly amin'ny fampihodinana izany talentsikoly tao Sabotsikely na izany arabola na ara-potidrafitrasa. Tsy izy ireo ihany fa saika misedra olana amin'ny tsy fampiny ireo sekoly somary miataka ny renivohitra. Efa somary antitrantitra daholo ihany fotidrafitrasa dia ireo nefa ny tena lara-pahamehana. Nefa ankoatr'izay mila fanarenana amin'ny teny baiko hoe entretien ihany koa ny sekoly arak'izao hitantsika izao. Dia isaorana be da be aloha nefa tonga eo amin'ny 700 latsaka kely eo ny mpianatra eto amin'ny EPP Sabotsikely dia ireo no sahana mpampianatra 9 dia isa-taona misy kely ihany ny fanamboarana fa ezana zany amin'ity taona ity no anarenana an'izay amin'ny fanentanana ny ray aman-dreny firesahana amin'ireo ray aman-dreny mpanjakana indrindra ary le farany teo firesahana amin'ny malala-tanana sy izay afaka manome tanana satria zaza malagasy zaza iarahana manabe. Itoy mialohan'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEP ny talata ho avy izao ny fizarana kit ao anatin'ny distrika Anatsimbandrano ataon'ny solombavambahoaka. Ho an'ny androany dia teny amin'ny komina Ampitatafika izany ahitana EPP Sabotsikely, EPP Ambodiafotsy, EPP Akatitany ary EPP 3 amin'ny komina eto sy tena Malalana no nahazo ny anjarany. Dia iny vaovao iny ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy no tokony nanakatona indray ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra moa dia ny fandarana Global News no arainao faorian'izao fampalalam-bavao izao faorian'izay kosa ny fandarana Sahila Sao iarahanao amin'ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Ranirina sy Lilira Faralay aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Veto Fresh of January ny tena kosa mametraka ny marapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.